Natsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana fa tsy zay avy amin'Andriamanitra, fa zay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Amen. Ivavaka isika. Faly sy ravo tanteraka izay olom-boavonjonao ry Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay, ka mandoalika sy miankohoka ampanajana sy ampanetretena tanteraka eo amin'ny tongo masinao mba hiarahabanao, hisaotranao, hidera sy ankalaza ary anome voninahitra ambony indrindra ho anao ry tomponay sy mpanjakanay. Fa Andriamanitra masina sy be voninahitra ianao, Andriamanitra mahery sy mahagaga, ary Andriamanitra manana ny fahefana feno ihany koa any an-danitra any ka hatraty an-tany. Misaotra Jesosy, misaotra indrindra mbola nanaiky ny ara-dalana taminay ianao nandritra ny herinandro ray manontolo iny. Misaotra nanaiky nanasitrana ny aretinay, namany olanay rehetra ianao, anika dia nampandresy anay tamin'ny adinay. Misaotra Jesosy malala, anatrika anay foana tamin'izay rehetra nataonay ianao, na tamin'izay rehetra toerana naleanay. Ary indrindra misaotra ihany koa Jesosy satria ankehitriny izay dia mbola nomenao nomenao fahasoavana andre ny afatrao indray izay atrehanay ankehitriny. Koa mangataka ny fanahy masinao tompo malalo, mba ameno anay rehetra hiasa mahery any anatinay, mba hanokatra ny foamam-panahinay, ahafahanay mifantoka tsara mifandrenesana ny teninao, mba ahafahanay mitahiry izany eo am-ponay, ary koa mba ho ampiarinay eo amin'ny fiainanay ray manontolo, ary ho zarainay koa eo amin'ny manodidina anay. Dia mitenena tompo malala fa efa vonona izahay andre sy ankatoy ny teninao. Amin'ny anaranao masina sy manan-kerebany Nazareta Jesosy no angatahanay sy anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola mpifaliana tanteraka ary havana no iarabanantsika rehetra mpianakavy mifinoana amin'ny anaran'ny tompo, ary faly ihany koa manonona ho antsika rehetra ny fahasoavana momba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny angalatsika fampaherezana ry havana n'ity asabotsy maraina ity, izay hitantsika eo amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 4, ny 1:1 ka hatramin'ny 12. Rehefa hita izany dia hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon'ny teny. Ary raha mbola niteny tamin'ny vahoaka izy, dia indreo tonga teo amin'ny mpisorona sy ny lehiben'ny mpiambina ny tempoly ary ny Sadoseo. Fa sosotra izy no nampianarany apôstôly ny vahoaka sy ny nitoriany tamin'ny alalan'i Jesosy ny fitsanganana amin'ny maty. Dia nisambotra azy izy ka nanao azy tao an-tranomaizina ambaraparain'ny ny andro, fa efa hariva ny andro tamin'izay. Kanefa maro tamin'izay nandre ny teny no nino, ka dia tonga tokony ho 5,000 no isan'ny lehilahy. Ary noho ny maraina ny andro dia niangona tany Jerosalema ny mpanapaka sy ny loha-olona sy ny mpanorandalàna sy Anasy mpisorona be sy Kaiafa sy Jona sy Aleksandro, amin'izay rehetra mety ho avan'ny mpisorona be. Ary rehefa nataony teo ampovoany izy roalahy dia nanontaniany hoe fahefana manao ahoana na anarana manao ahoana no nanaovanareo izany. Ary Petera feno fanahy masina dia nanao taminy hoe ry mpanapaka ny vahoaka sy loha-olona, raha dinina izahay anio ny amin'ny asa tsara natao tamin'ny anasitranana ilay lehilahy malemy, dia ko fantatra reo rehetra sy ny olona Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, izay nombonareo tamin'ny aso fijaliana fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa, dia izy no hitsanganany io lehilahy io finaritra eo masonareo. Ity no vato izay nolavinareo mpanao trano rehefa tonga fehizoro. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, ary tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay azahoantsika famonjena. Amen. Izany andin-tsoratra masina izany indray ry havana no angalatsika fampaherezana amin'izao maraina ny asabotsy izao. Rehefa avy nanangana ilay lehilahy malemy teo amin'ny vavahadin'ny tempoly atao hoe hitsara endrika Petera sy Jona ry havana, dia tonga nitangorona teo ny olona rehetra nijery, ary dia nananatra azy teo Petera. Nandritra izany fotoana izany koa dia indreo tonga ny mpisorona sy ny lehiben'ny mpiambin'ny tempoly ary ny Sadoseo, satria sosotra sady nialina izy ireo noho ny fampianarana nataon'ireto apôstôly ho an'ny vahoaka sy ny nitoriany tamin'ny alalan'i Jesosy ny nitsanganany tamin'ny maty. Any amin'ny Mateo toko 7 ny 19 any dia milaza fa
talanjona ny vahoaka noho ny fampianarana nataon'i Jesosy Kristy izay tena feno fahefana tokoa. Ary hita ihany koa ao amin'ity asan'ny apôstôly ity fa tokony ao amin'ny toko 7:1-10 dia milaza ihany koa fa talanjona ny olona rehetra nandre ny fampianaran'i Petera sy Jaona, fa ny olona manakaja rehetra kosa dia tezitra ka namatotra n'izy roa lahy ary nandefa azy tany an-tranomaizina. Fanapara-pahefana no nataon'ireo lehibe ao amin'ny fiangonan'ireo ry havany. Olona mitoro ny tenin'Andriamanitra ve dia enjehina sokadraina, saingy nahery loatra ny fialonana tao anatiny dia nanaonao foana izy ireo. Ao amin'ny Matteo toko 7:20-20 koa dia fantatra fa fialonana mazava izao no nanolorana an Jesosy Kristy omboana teo ambony hazo fijaliana. Voalaza ry havana fa 5,000 no olona nino sy resy lahatra tamin'ny fampianarana nataon'i Petera sy Jaona, ary dia velom-pialonana ireo olona manakaja be deaibe ka nivory tao a Jerosalema mba hitsara n'ireto apôstôly ireto. Tena ratsy ry havana ny fialonana sady tsy mahasoa ihany koa satria raha nitory an Jesosy Kristy no nataon'ireo mpanompon'Andriamanitra dia tsy tokony hialonana izany. Aoka isika kristiana rehetra mba tsy hanaratsy na hanenjika mpanompon'Andriamanitra izany. Aoka isika mba tsy ho tratry ny frere anara-panahy ihany koa ka raha mpino tsy miaraka amintsika dia tsy heverintsika hoe tsy izy. Aoka ihany koa isika tsy hisy fampitsara izany eo amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra, fa ny tokony atao dia samy miezaka mitory sy mampianatra mandrakariva ny herin'ny azo fijaliana amin'ny olona rehetra. Eto ry havana dia hita fa vao eo Jesosy Kristy no nanao zava-mahagaga ka nanasitrana n'ilay lehilahy malemy tamin'ny alalan'i Petera sy Jaona, dia ny harivan'iny ihany dia any an-tranomaizina no nandefasana an'izy roa lahy. Tsarovy ry havana fa tena vitan'i Jesosy tokoa no niaro azy ireo ka tsy ho tonga any an-tranomaizina, saingy tsy nataon'i Jesosy izany mba ho fizahan-toetra ny Petera sy Jaona. Toy izany koa anie nahazo an'i Paoly sy Silasy, avy namoaka demonia tamin'ilay vehivavy iray izy ireo. Tamin'ny anaran'i Jesosy dia nogadrainy manam-pahefana avy eo. Ny zavatra dininy reto manam-pahefana ireto ry havana dia hoe io fahefana izay ananany io anie ka nampidramin'Andriamanitra azy fotsiny, ary nomena azy koa mba ampiasainy amin'ny rariny sy ny itsiny fa tsy hampahoriana olona kory sanatr'izany. Raha sendra tojo olana toy izany koa isika dia azo matahotra fa fizahan-toetra lefa ny tompo ireny ry havana. Ary ninonina fanapara-pahefana mitady hampahory antsika dia aza dino fa tsy avelan'Andriamanitra ela aharitra elo amintsika izany fahefana izany. Ny zavatra fantatra ihany koa ankehitriny dia tena sehon'Andriamanitra amintsika mihitsy ny heriny ny anaran'i Jesosy mba hampiazakazaka antsika olony rehetra hivavaka sy handre ny filazaran'i Jesosy isan'andro. Ary ankehitriny dia tsapa mihitsy fa ny asa mpifoazana dia tena matanjaka manerana ny nositsika tokoa. Kanefa na izany aza dia mbola be deaibe ihany koa ry havana ny olona tsy faly amin'izany fandrenesana ny filazantsaran'i Jesosy izany. Enina dia amin'ny fanibaiko antsika aza ny tompo isan'andro hoe aza mamaly ratsy aniza izany, misaora fa aza manozona, mivavao an'izay manenjika anareo. Ary eo amin'ny Hebreo toko 10:17 tapany dia hoy Jesosy hoe fahay ny fahamalina hoy izy. Rehefa nanontany an'i Petera sy Jaona teo anoloan'ny fitsarana ireto manam-pahefana ireto ry havana hoe fa fahefana manao ahoana moa ary anarana manao ahoana no anaovanareo an'izany zavatra izany. Dia namaly tsy niambahamba Petera hoe ny fanahy masina no nampiteny ahy, ary ny anaran'i Jesosy Kristy masina sy manan-kery avy any Nazareta izay nomboana ireo teo ambony hazo fijaliana fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa. Izy ho Petera no hitsangana ny lehilahy finaritra hitanareo io. Ary Petera feno ny fanahy masina ry havana dia tsy mba nirehireh tamina inona na inona fa Jesosy Kristy irery ihany no nasandrany. Ary eo amin'ny apôstôly toko 1:19 dia milaza tokoa Jesosy fa azo hery ianareo izy amin'ny ilazahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatranin'ny farantany ianareo. Ary dia ho vavolombelony izany tokoa izahay io Petera.
Fanatsanganaandriamanitra tamin'ny maty Jesosy ary dia tamin'ny anarany nahazoana fahefanana nasitrana n'io lehilahy io. Mampalahelo Petera fa ianareo manam-pahefana rehetra izay mpanao trano indray no mandany Jesosy Kristy ilay vato fehizoro. Isika mpanaradia an'Andriamanitra rehetra tsy misy ankanavaka ry havana dia enganie isika mba tsy hisy anda an Jesosy Kristy izany mihitsy. Ka raha hanorina trano isika na zavatra dia leo Jesosy Kristy foana no ataontsika vato fehizoro. Aoka tsy hanorina zavatra amin'ny resaka toninandro izany intsony isika fa leo vavaka foana no atao raha hanorina trano na zavatra isika. Efa andron'ny filazantsara izao dia leo mandeha amin'ny alalan'ny filazantsara mandrakariva isika. Ampy izay ny nandehanantsika tamin'ny tsy fahalalana. Efa nomen'Andriamanitra ilay zanany lahatokany isika mba ho vato fehizoro hanorenantsika ny fiainantsika iray manontolo. Eo amin'ny 120 kosa ry havana dia milaza fa tsy misy famonjena amin'ny hafa ary tsy misy anarana hafa mba amin'ny lanitra nomena ny olona izay azahoantsika famonjena. Noho izany dia teo anatrehan'ny fitsarana no nanambarany Petera mafy fa tsy misy famonjena hafa izany raha tsy amin'ny Jesosy Kristy irery ihany. Mahagaga sy mampalahelo dia ireto manam-pahefana ireto anie ka mpampianatra ny Israely kanefa dia tsy mba nahafantatra an'izany akory ary izany no nahavitanina nombo an Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana tsy amin'ny ambahamba. Tsy fantany fa tsy maintsy anarana no azahoana famonjena. Anaran Jesosy Kristy no entina miseho anatrehan'Andriamanitra amin'ny fitsarana. Tsy anaran'ny atoko-pivavahana izany no amonjenantsika fa ny anaran Jesosy Kristy irery ihany ry havana. Amin'ny anarany koa no azahoantsika famelan-keloka sy hanamarinana antsika ary koa azahoantsika fiainana mandrakizay. Aza diny mihitsy ry havana fa rehefa hijoro eo anatrehan'ny fitsarana isika dia ny anaran Jesosy Kristy no entintsika iseho eo anatrehan'Andriamanitra. Aoka isika tsy haniratsira nanao tsinitsina ny anaran Jesosy. Aoka koa isika tsy ho lavitsika tahaka ny nataon'ireo manam-pahefana tao Jerosalema Jesosy ry havana fa isika rehetra na ambany isika na ambony na mahantra isika na manan-karena dia ny anaran Jesosy foana no entintsika miseho anatrehan'Andriamanitra amin'ny fitsarana. Satria Jesosy Kristy izy no maty nisy olo eloka antsika teo ambony hazo fijaliana. Izy no nafony ainy mba hamonjena antsika ary amin'ny anarany irery ihany no ahafahany varavaran'ny lanitra hisokatra ho antsika rehetra izay mandray azo tompo sy mpamonjy ny fiainantsika amin'ny andro voatondro. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Ivavaka isika. Mankasitraka ry Jesosy tomponay amin'ny fampaherezana nomenao anay androany. Mahatsiaro tokoa izahay fa ny fahefanao dia fahefana faratampony tokoa, fa ny fahefan'ny olona sasany dia fahefana nampindraminao azy fotsiny ka tsy haharitra ela izany. Nampafantarinao anay koa fa tsy misy afa-tsy ny anaranao irery ihany Jesosy no entinay miseho eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny andro atrehanay ny fitsarana. Ny anaranao irery ihany koa no azahoanay famelan-keloka, afaka namarina anay ary azahoanay famonjena sy fiainana mandrakizay. Ampafantarinao anay avokoa izany rehetrarehetra izany Jesosy satria sady malahelo anay ianao no matahotra ihany koa izay hahafaranay satria maro aminay tokoa mantsy Jesosy no diso hevitra tanteraka ka mihevitra fa anaram-piangonana na koa zavatra no azahoanay famonjena. Anika dia manao atsirambina ny anaranao izahay. Vitanay mihitsy aza ny manao tsinotsinona anao ao amin'ny fiainanay. Misy ihany koa aza aminay Jesosy manao tahaka an'ireo manam-pahefana tany Jerosalema noho ny fialonana sy ny tsy fahalalana dia nandahanao tsotro izao mihitsy Jesosy. Ianao ilay vato fehizoro nomen'Andriamanitra anay mba hanorenanay ny fiainanay iray manontolo. Soa fa androany Jesosy malala dia nosokafanao ny masom-panahinay mba hafantaranay rehetra momba ny famonjenanay sy mba azahoanay mandova ny fiainana mandrakizay. Koa mangataka ny famindramponao lehibe zay tompo malalo, mamelany elokay rehetra, ny farasinay rehetra dia mba ampio zay tompo fa tsy vitanay irery zany fa mila ny fanampiana be dehibe avy amin'ny fanahinao masina izahay hanazava ny fomba mampanahinay isanandro isanandro. Anindry sy taridalana anay hiaro anay amin'ny velam-pandrika alefan'ny devoly Satana ary indrindra ihany koa ampatsiaro anay isanandro isanandro fa ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no azahoanay famonjena ary ianao ihany koa ilay vato fehizoro hanorenanay ny fiainanay iray manontolo ka tsy tokony ho lavinay izany
na rahoviana na rahoviana. Amen. Raisoa ny tso-dranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Andriamanitra ny fanantenana ny ameno tsika amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoatsika, mba hitombotsika amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina izay anazava ny foamam-panahintsika isan'andro san'andro, anisy sy taridalana antsika eo amin'ny fiainantsika, mba handehanantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Aleloia. Amen.